tombontsoa ry havana malala ny tafaraka aminao ao anatin'izao fitondrana ambavaka izao zay hanonatsika manokana ireo mpivarom-panafody. Koa manasanao ary a mba iombona amin'ny vavaka izay ho tononona manokana ho azy ireo. Vavaka isika tompoko. Rainay tsara indrindra zay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay anananay finoana mandrakariva sy fatokiana fa miaino ny vavaka zay tononona. Fantatray Tompo fa tsy noho ny fahatanterahana na ny maha-olombelona anay zay voafetra no ahafahanay manana antokany amin'izany fiainonao ny vavaka izany, fa noho ny famindram-po sy fitiavana, fahasoavana koa isaorana isiankasitrahanay ianao ny amin'izany. Ankehitriny dia tsy mitsahatra izay mangataka fa azahoanantoka famelan-keloka mba hananay fahasahiana mitondra eo anatrehanao ny antom-bavaka manokana ho an'ireo mpivarom-panafody amin'ity fotoana ity. Efa nomenao azy ireo izany asa fivelomana izany, asa izay mahasoa tokoa ho an'ny fiarahamonina, ahafahana mikarakara ny lafiny ara-pahasalamana, ahafahana mitsabo ihany koa tehirizo ao anatin'izy ireo Tompo izany antso zay efa nientsonao azy ireo izany. Mivavaka manokana ihany koa izahay mba hiarovanao azy ireo eo amin'ny asan'izy ireo, ny fanomezana ny fanafody mba andeha araky ny hitiny tokoa, hitondra soa ho an'ireo zay ao anatin'ny fitsaboana. Mivavaka manokana ihany koa izahay ho azy ireo mba tsy ho tapaka nefa hitohy hatrany ny loharano zay ahafahan'izy ireo mahita ara-potoana izany fanafody izany, amin'ny fotoana zay ilana izany, dia mba ho vonona mandrakariva satria miara-miasa amin'ireo mpitsabo. Koa isaoranay ianao Tompo ny fafana manana azy ireo eo amin'ny fiarahamonina fa ny angatanay hatrany dia mba hiarovanao azy ireo manokana, satria raha mitondra ambavaka azy ireo izahay dia azonay antoka Tompo fa tsy izy ireo ihany no ahita soa amin'ny alalan'ny fitahinao azy ireo, fa izany dia miampita amin'ireo rehetra zay mifanerasera aminy. Koa sitraka indrindra ny isaotranao ny amin'izany, ny amin'ny fanananay azy ireo, ary matoky izay Tompo fa ny tananao mahery dia hiazona ireo mpanomponao ireo. Tononona ny vavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.